Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahabantsika rehefa tratra ity talata 10 ny volana febroary ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny taratasy izay nosoratan'i Paoly ho an'ny Timoty. Timoty faharotoko voalohany, Timoty faharotoko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny andininy 5. Amin'ny anaran'i Jesosy. Paoly apôstôlin'i Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra mba ho mpitorin'ny teny fikasana milaza ny fiainana izay ao amin'i Kristy Jesosy, mamangy an'i Timoty zanako malala ho aminao any ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Kristy Jesosy tompontsika. Misaotra an'Andriamanitra aho izay tompoko araka nataon'ny razako amin'ny fieritreretana madio fa tsy manam-pitsarana akory ny fahatsiarovako anao amin'ny fivavahako andro aman'alina ary maniry hitanao aho satria tsaroako ny ranomasonao mba ho feno fifaliana fa nisy nahatsiarovako ny finoana tsy mihatsara velatsy izay ao anatinao izay nitoetra taloha tao anatin'ny Loiza rehibenao sy Eonika reninao ary matoka fa ao anatinao koa izany. Ray Masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Afatra ho an'ny Timoty ity eto am-pilatanana antsika ity ry havako, afatra ho an'ny Timoty izay nirahin'i Paoly nampahery tany amin'ireo fiangonana maro izay naoriny Korinto, Efesosy sy ny toerana maro ary dia manome maridalana ho an'ny Timoty izy na amin'ny toe-tsaina na amin'ny fitondram-piangonana na amin'ny toe-panana ny fifandraisana amin'ny manodidina. Amin'ity vitivity eto am-pilatanana antsika ity dia azo hitarafana momba ny fanabeazana ity eto am-pilatanana antsika ity. Nahoana momba ny fanabeazana? Paoly eto dia miteny amin'ny Timoty fa nandova fahendrena na nanaraka ny fahendrena nataon'ireo razany. Zany hoe asehon'i Paoly fa nisy zavatra tsara ara-panahy teo amin'ny Paoly nolovany tamin'ireo zokiny, tamin'ireo olona teo alohany, tamin'ireo ray aman-dreniny, tamin'ireo nitaiza azy. Ary dia tian'i Paoly koa Timoty hanao zava-dehibe izany koa izy manao hoe ny rehibenao izay fantatro, Loizy ny reninao izay fantatro, Eonika reo dia fantatro fa nanana finoana mihitsy. Noho izany dia manantena koa aho fa ho hitako eo aminao ny finoan'ireo reo olona nitaizanao, ny renibenao na ny reninao. Tian'i Paoly zany ny ametraka ao an-tsain'i Timoty fa zava-dehibe ny fahendrena nolovany tamin'ireo olona izay teo alohany. Fantatro izy fa endry ny ray aman-dreninao, ny renibenao sy ny reninao manantena fa anana izany fahendrena izany koa ianao raha tsorina ity afatra Paoly an'i Timoty amin'ny tapany voalohany ity. Misy teny malagasy manao hoe ny taranaboanjo ny fotom-poanemba. Toy ny milaza manao hoe misy toetra izay ifandovana ve? Tsy ifandovana amin'ny lafin'ny genetika loatra fa ifandovana amin'ny lafin'ny fanabeazana. Zany hoe misy toetra izay iombonana, misy toetra izay iraisana amin'ireo izay ataontsika hoe tontolo na olona nolovana tany aloha. Misy zavatra nafindra an'ireo ray aman-dreny ary misy koa zavatra izay raisina avy amin'ireo olona teo aloha arak'izany. Zavatra fantatry ny tolo malagasy ary fantatry ny andavanandrontsika. Saingy miloha ny resahantsika izay famakafakana mikasika ny fanabeazana sahan'i Paoly eto dia andehantsika nompimaso ny toe-javatra nitranga teo amin'ny fanabeazana tao anatin'ny 200 taona na 300 taona afara. Misy filôzofy anankiray malaza tamin'ny nanoratra boky sy nanao fikarohana momba ny antsoina hoe filôzofian'ny fanabeazana, Jean-Jacques Rousseau. Saika fantatry ny mpampianatra satria izay rehetra nanao pedagôjian'ny
ny fanabeazana na ny na ny filozofia ny fanabeazana dia ho tsy maintsy ny resaka ny filozofia Jean-Jacques Rousseau momba ny fanabeazana. Noratra boky anankiray izy antsoina hoe Emile, nisoratana any amin'ny taona 1257 ataonjato valo ambin'ny folo zany tsika. Ity boky ity zay namakafakany nanaovany zava-dehibe nanaovany zava-dehibe ny fanabeazana. Mampalahelo moa na dia nanoratra boky lava, théorie lava, nanazava zava-baovao momba fanabeazana azy Rousseau, de sarotra taminy ny taiza ny zanany. Ary azo lazaina hoe tsy nahomby mihitsy izy raha ohatra ka jerena teo amin'ny lafin'ny fanabeazana zay nanabeazany ny zanany ho jerena. Saingy zao kosa ny théorieny momba ny fanabeazana dia mbola nolovatsika mandraka ankehitriny, mbola nolovatsika mandraka ankehitriny. Azo lazaina hoe mpitaridalana mihitsy izy mpamakilay momba ny fanabeazana izay lovatsika anjato taona ny théorie. Ao anatin'io zavatra nisoratany io antsoina hoe Emile zay boky lava de lava misy toko maromaro, dia misy anakiroa zay azo avoitra miloha ny resahantsika zay resahan'ny Paoly amy Timote eto. Voalohany dia ny fanazavany fa marefo ny ankizy ka mila mitandrina amin'ny zavatra aseho azy. Tsy tokony asehony ankizy ny zavatra ratsy manodidina azy, tsy tokony ho abaribary ho hitan'ny ankizy na ny marimarina kokoa, tsy tokony homena modely ratsy ny ankizy, na tsy tokony anehoana zavatra ratsy ny ankizy satria na inona dia asehony Rousseau fa ny olombelona hoy izy de zao tsy ratsy ho azy akory, tsy ratsy ho azy ny olombelona fa ny tontolo manodidina ny olombelona, ny zava-misy manodidina ny olombelona no nanimba ny olombelona. No zany dia raha ao anatin'ny fahazazana de zao raha misy zavatra ratsy asehony ankizy dia manimba ny fisainany, manimba ny fomba fijeriny zavatra, manimba ny fifandraisany amin'ny manodidina sahady zany. Zay mahatonga ny olona manao zany mantsy de zao satria eritreretitsika olon-dehibe kely, zany hoe ohatry ny olon-dehibe ihany ny eritreretintsika ny ankizy fa saingy kely fotsiny vatany. Ary dia tsy zay ny ankizy ho mazava ho azy. Rousseau nanomboka nanazava an'izany, ary indray moa itsika aza ankehitriny de mbola mieritreritra ihany hoe ny ankizy de olon-dehibe kely. Indrindra ny taonjato teo alohantsika hoe ny ankizy de ankizy vavy kely de ampanaovitsika plissé kely, de ampanaovitsika ny ankizy lahy kely de ampanaovitsika complet cravatte kely, de de ohatry ny dadany de ohatry ny mamany, de tsy maninona akory le manao reny amy lafin'ny fitafiana, le fieritreretana ny ankizy fotsiny mana hoe io nge olon-dehibe any fa mivatany fotsiny kely, fa ny ankizy tsy zay ho Rousseau. Ny ankizy dia misy dingana maro samihafa zay tontolo hafa mihitsy ny ankizy, fa tsy hoe tahaka ny olon-dehibe izy fa kely fotsiny vatany. Satria eritreretintsika hoe olon-dehibe kely izy de asehontsika azy daholo ny zavatra rehetrarehetra manodidina. Any amin'ny taonjato valo ambin'ny folo tsika zany no miresaka io, fa tsika moa zao am'izao efa mahatakatra tsara an'izany hoe ny ankizy dia tsy de tena ampisehoana zao tsy mety faharatsiana hita etsero zao. Eny somary taonjato ianantsika ohatry mifanohitra am'izany ihany, hitantsika fa nandray to hitan'ny ankizy ao anatin'io internet io, anatin'io Facebook io, ity karazana adalàna isan-karazany ity zay mifanohitra amin'ny ataotsika hoe ny fanabeazany Rousseau. Ovintsika zao nahita sanatriny zany mampatsiaro ohatra mampiorokoditra, nahita olona nidorana tao anaty Facebook de ireny no tenen'ny Rousseau hoe tsy tokony ho hitan'ny ankizy satria raha mijery le horona tsara ianao dia tena hitanao mihitsy hoe toy ny sanatria asany maizina, satria tena amy lafiny hoe inona moa zany, amy lafiny hoe tsy hoe sanatria mitsara naizana iza, fa tena tazanao mihitsy hoe olona tena mahay kila firehitra zay tsy tokony ho hitany zaza, fa be de be ny zaza zay mijery an'ilay sary mampiorokoditra tahaka ireny, mijery manakisaka alaray ary moa de mifampitapita sary eo lay zaza. Ary ireny lay tenen'ny Rousseau manao hoe tsy tokony ho aseho, tsy tokony aseho ho amin'ny ankizy na ny zaza reny zavatra reny.
ary dia satria manimba mazava ho azy manimba tsy tsika mihitsy no lazany reny ho asan'ny fanamasina itsika pino fa mitrezika hoe asa tsy asa fahasimban-javatra fotsiny zao ilaina soroana tsy tokony aseho ankizy ny zavatra tahaka reny ary dia ohatsika manao hoe mila mitandrina ny fanabeazana tsy am'reny ihany moa zany a fa be deabe ro mety ho reny angambany kely indrindra fa mety misy zavatra matsiravina lavitra no reny hita ao anatin'ny anatina horonan-tsarina tahaka zany ary zay mahatonga ny Rousseau manao hoe tsy tokony ho hitany ankizy reny fa faharoa zay tsy tokony asehony ankizy satria manimba fa ny faharoa zay manaitra amin'ny resahan'ny Rousseau de izy manao hoe zava-dehibe a ny ataotsika hoe ny fanaovana fampanaovana zavatra ny ankizy melony ny teny zany hoe raha tsorina dia ny lafiny pratika no lasa alohan'ny teoria raha ohatra ka jerena amin'ny lafiny andavanandro zany hoe amin'ny Rousseau zao manao hoe ampanaova izy aloha ampanaova zavatra izy dia io ampanaovany zavatra izy zay ianao vao manoro azy fa tsy hoe azavainao aloha zay vao manao zavatra izy fa ataovy mirotsaka mihitsy izy aloha ataovy mirotsaka tsehatra izy zany hoe aoka ny expérience no lasa alohany zay mety hoe parole zay nazo antikana azy amin'ny teny mahazatra anareo zany hoe raha ohatra ka tianareo de zao ataovy izy ataovy mirotsaka tsehatra izy aloha hoe ampianaro izy aloha tia naparaiso azy ny kifafa de rehefa mamafa tokotany izy dia mandray an'iny kifafa iny izy de mamafa mahita ny olona hoe zao famafana tokotany eo anao vao mampianatra azy hoe fa tsy meloniny hoe andraisan'ny kifafa de omenao azy ny fanazavana fa ampandraiso kifafa izy aloha de asaivy mamafa de eo anao vao manitsy azy mety velintsika ho tsotra zay fomba fijerin'ny Rousseau zay fa zany toe-javatra zany dia de vaovao be tamin'ny taonjato fa 8 ary iveritsika hoe mampiavaka koa io mampiavaka zany toe-javatra any de mampiavaka ny ataotsika hoe ny fanabeazana frantsay sy fanabeazana ataotsika hoe ny anglo-saxon ny fanabeazana frantsay dia fantatsika fa mandeha aloha ny teoria ny fanazavana isan-karazany avy any amin'ny kely zay vao makany amin'ny lehibe fa ny fanabeazana anglo-saxon tsy zay manaraka tsara ity teorian'ny Rousseau ty manao hoe avy any amin'ny lehibe vao makany amin'ny kely zany hoe ampanaovy aloha izy ohatra hoe manao mofo ianao dia mampianatra anao manao mofo dia tonga de asainy mirotsaka eo ampanaovana mofo dia eo izy no mampianatra anao manao atao vera aloha de eo izy mampianatra hoe tanao zao vao mampianatra zao ny fanaovana mofo fa tsy hoe mianatra aloha voalohany iny na tsy hoe lafarinina vezany lafarinina ahoana ny fomba fizahoana ny lafarinina tsy zay fa ny azy de hoe ataovy aloha le mofo vao ampanaovana mofo anao de atoro anao am'izay zao ny fomba fanaovana azy hotika manao hoe zava-dehibe zay fomba fijery zay iverenantsika ary izany toetsainy zany jerena amin'ny ty taratasy ny soatan'ny Paoly ho an'ny Timoty ity eto Paoly any de manazava mihitsy ihany ko mifanojo tsara am'izay manao hoe tena zava-dehibe any ny ataotsika hoe ny tontolo ibeazan'ny olona ny tontolo ibeazan'ny olona de manefy ny sain'ny olona noho zany raha tiatsika ny anana fanabeazana salama de zao ataovy salama mihitsy aloha ny tontolo misy ilay olona zany hoe ity zavatra ibeazantsika ity zany ny fiarahamonina misy atsika ity zany de zao mamindra ny toetra ny aty anatintsika misy fomba fiteny manao hoe ambarao any namanao de lazaiko anao ny toetranao fa am Paoly de zao manao hoe ambarao any razanao de ampahafantariko anao ny toetranao zany hoe na ambarao ny dadanao atoro ihany dadanao de ambarako anao ny toetranao na aseho ihany reninao dia ny bebenao de ambarako anao ny toetranao zany hoe manina fa tsy voatery ho marina amin'ny fotoana rehetra zay fa eto Paoly de manazava manao hoe na ahoana de zao misy toetra ny ray aman-dreny misy zavatra nolovatsika amin'ny tontolo manodidina atsika atoroa taiza ny fiarahamonina ny beazanao de atoroko anao hoe ohatran'inona ny toetranao tsy voatery ho marina amin'ny fotoana rehetra zany ho tsika fa na ahoana lazaina de zao misy lafin-javatra izay lovana amin'ny fiarahamonina na misy toetra omeny ny fiarahamonina atsika
ary misy toetra omeny ny razantsika na ny fianakaviantsika atsika. Zay indrindra mahatonga amin'ny Paoly eto miteny hoe misaotra an'Andriamanitra aho izay topoiko araka ny nataon'ny razako tamin'ny fieritreretana madio. De io izy manao hoe izay mitoetra taloha tao anatin'ny lohiza rehibenao seho nika reninao matoka fa ao anatinao koa zany. Re avako malala zava-dehibe ara ny fanaovantsika ny fitandremantsika ny zavatra anabeazantsika ny taranaka. Beazitsika amin'ny ahoana moa ny taranakitsika? Moa ve isika ho modely alain'ny taranaka tahaka? Alainy ro ataotsika hoe zandry-zanaka mijery atsika ray aman-dreny, mijery atsika reny be ray reny. Moa ve tokony fantatsika fa misy zavatra raisiny reny zanakitsika, fa inona mitoetra atsika ny raisin'izy reny? De Paoly eto manazava manao hoe aoka ho ny finoatsika, aoka ho modely ilay tahaka isika amin'ny finoana. Re avako tsy mora ny manabe. Lay psychanalyste anankiray antsoina hoe Sigmund Freud dia nanazava mihitsy manao hoe ny olombelona rehetra ozy de zao diso avokoa rehefa miteny hoe pédagogie ndresahana. Zany hoe ilazany fa sarotra ny fanabeazana, tsy raha mora ny fanabeazana. Porofon'izany resahantsika teo Jean-Jacques Rousseau, izay olona nanatsaina, nanampahaizana, nampianatra momba ny fanabeazana, nefa azo lazaina hoe tsy nahomby izy teo amin'ny tantaram-piainany manokana momba ny fanabeazana. Sarotra ny fanabeazana, ary izany mampasarotra ny fanabeazana zany indrindra no mahatonga amin'ny Baiboly manome atsika vahaolana anankitelo mazava tsara. Voalohany de izao asehon'ny Paoly eto, ny voalohany de izao asehon'ny Paoly fa ny fototra zava-dehibe amin'ny fanabeazana ao anatin'ilay, satria lay tontolo manabe, lay tontolo mampita zavatra amin'ilay olona beazana de izao asehon'ny Paoly eto ny fanabeazana amin'ny fitiavana. Zay mahatonga azy miteny amin'ny Timoty eto manao hoe tena malahelo anao a, tsaroko ny ranomasonao, maniry ny ahitanao. Zany hoe asehon'ny Paoly amin'ny Timoty izay hoe tiany zay Timoty, zanaka tiana Timoty, zanaka mahasari-piaro Timoty, zanaka maharary ny hoe misy zavatra mahazo an'ny Timoty, toy ny maharary an'ny Paoly. Asehon'ny Paoly zany fa tena tiany Timoty. Ny nasehon'ny Paoly lay fifamatorana am-poso eo amin'ny Timoty sy izy. Tiany Paoly ny nampiseho amin'ny Timoty fa mahatoky azy izy tiany Timoty. Revako malala amin'ity amin'ny fanabeazana zay ataotsika amin'ny zanantsika, ilaina ny amerimberenantsika azy, na de mety manana toe-tsaina entitra isika, satria Paoly entitra tamin'ny Timoty de izao zava-dehibe ny famerimberenana ao anatin'ny taranaka, ao anatin'ny zanaka, fa tiany izy, sarobidy eo imaso izy, mamy izy, ary tsaroany izy, tsy adino izy, ao am-po izy. Zava-dehibe fototry ny fanabeazana mihitsy ao anaty zay fifampitokisana izay, fifampitokisana ray aman-dreny sy ny zanaka zay, miantoka ny fampitana lay zavatra tsara. Ny toko faharoa ray amanontolo amin'ny toko fahavoalohany de fahitana an'izany hoe mampita lesona be dehibe Paoly ho an'ny Timoty, mampita toe-tsaina, fampianarana isan-karazany. De izao melony lay fahendrena, lay fampianarana lava be tenenin'ny Paoly, de naletiny tsara tao anatin'ny sain'ny Timoty aloha hoe tiana nge izy, itokisana nge izy, tsy foy ange izy. Zay ny voalohany zay asehon'ny Paoly amin'ity andininy ity, mihoatra lavitra noho ny fanabeazana tenenin'ny Rousseau. Fa ny faharoa zay asehony ity andininy eto ambatanantsika ity de zao asehon'ny Paoly fa mivavaka ho an'ny Timoty. Izy manao hoe tsy mitsahatra ny fahatsiarovako anao amin'ny fivavahana. Zava-dehibe revako malala amin'ny antsoiny hoe fanabeazana, fototra melony ny anomezan'ny Paoly ny torohevitra, ny fahendreny isan-karazany de zao zava-dehibe le hoe vavaka, ray aman-dreny mivavaka
ho an'ny zanany. Inona moa le vavaka io? Hoe mivavaka de zao mitondra lay zaza, mitondra lay taranaka, mitondra lay beazana eo amin'ny hazo fijaliany Kristy, mangataka amin'Andriamanitra. Lay mangataka amin'Andriamanitra ny anana n'lay zanaka, ny anana n'lay zanaka fahendrena, ny anana n'lay zanaka fahalalana, ny anana n'lay zanaka tahotra an'Andriamanitra. Izany zany dia fikelezana iny izay tokony ataon'ray aman-dreny ny hoe mivavaka ho an-janany, mangataka fitahiana ho an-janany. Zava-dehibe rehefa malala zany afatry Paoly zany, ny hoe miantoka misy sarobidy amin'ny fanabeazana ny fitaizana ankizy amin'ny vavaka. Fa ny fahatelo zay asehon'ny Paoly amin'ity fanabeazana ity dia ny tantara. Ny tantara, taon'ny Paoly i Timoty ibanjina ny tantara, hamantatra hitodika amin'ireo amin'ny fahendrena zay nolovana tamin'ireo olona teo aloha. Tahaka ny tena Paoly alaka lazaintsika hoe za ange nandovana io fahendreko tamin'ny razako hoe ny razako ange mba olombanina ihany de tahak'izay koa ianao manana reny be, ianao manana reny hajao. Zany hoe tiany Paoly ny nametraka izay hoe misy zava-dehibe ange ny fiainam-pianakaviana ry Timoty, misy zava-dehibe ange, misy zavatra raisinao ange amina ray aman-dreny, misy zavatra raisinao ange amin'ny fahendren'ireo olona teo aloha. Misy fomba teny malagasy manao hoe olona tsisy fototra. Rehefa miteny malagasy hoe tsisy fototra de zavatra tsy misy heviny zay. Fa miteny izy iny olona tsy misy fotony, dika zany tsy misy fototra. Ary eto Paoly dia te hanazava amin'ny Timoty hoe enao de olona misy fototra. Misy fototra ianao, ny renibenao mpivavaka, ny reninao mpivavaka, olona misy fototra ianao. Za mpivavaka satria misy fototra, satria ny razako de efa mpivavaka. Revako malala zava-dehibe indraindray ny fitezantsika ny taranakitsika ahatsiaro ireny fahendreny ireo ara-panahy resahantsika io ireo fahendreny ireo zoky ray aman-dreny. Zay nge ny dikandreny ataotsika hoe fetin'ny taranaka, famonjena zanakam-pelezana, ireny nge tsy hoe aitraitra fa izy reny fampahafantarana atsika ny hoe itsika nge mba nanana ray aman-dreny nisy fotony, itsika nge mba nanana dadabe taranak'olona ny vavaka, taranaka martiora, taranaka pino. Zany zavatra zany dia zavatra tsy fanadiny mihitsy, fa sarobidy zay mahatonga atsika mankalaza ny fahazato taona amin'ny fiangonany, 50 taona ny fiangonany, 20 taona ny nefitsegeme, 15 taona ny nefitsegeme. Reny rehetrareny nge tsy hoe aitraitra fa reny rehetrareny ampahatsehivana amin'ny taranaka hoe nisy fototra nge isika, nisy zavatra zay nahasoa noraisina tamin'ireo olona teo aloha ka tokony ho ajaina, tokony ho tohizana. Revako malala marina fa tsy mora ny fanabeazana, saingy zao ny fanabeazana tsy misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra, ny fanabeazana tsy misaraka amin'ny Jesosy Kristy Tompo, ny fanabeazana tsy misaraka amin'ny fiangonana de zao mitondra atsika ho amin'ny fahendrena. Inge revako malala ataotsika io zava-dehibe ny fanabeazana araka ny tenin'ny Nelson Mandela, hoe fitaovam-pihidina lehibe sarotra ary mahery indrindra de zao ny fanabeazana. Saingy tsy fanabeazana fe fanabeazana, tsy ty karazam-panabeazana zao tontolo zao zay iainantsika ankehitriny zay manome fahalalahana baranahany, tsy zay le fanabeazana resahan'ny Nelson Mandela sy resahan'ny Paoly eto, fa fanabeazana miorina amin'ny tenin'Andriamanitra, fanabeazana manao zava-dehibe ny fiainam-pianakaviana, fanabeazana manao zava-dehibe ny fitiavana sy ny fifankatiavana, fanabeazana manao zava-dehibe ny fanajana ny maha olona. Mivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay nohony amin'ny teninao zay manantitrantitra aty anatinay fa manana didy zahay hitaiza ny taranaka, manome azy reny modely tsara ary manorina ny fanabeazana amin'ny alalan'ny vavaka, manorina ny fanabeazana amin'ny alalan'ny tahotra anao Andriamanitra, de mivavaka ary ray tompo, ampahirezo hanao zava-dehibe ny fanabeazana, hanao zava-dehibe ny fitaomana ny zanakay, ahatoky sy orina amin'ny teninao. Dainy tontolo andronay tompo,
tontolo andro anjakan'ny fifaliana, tontolo andro anjakan'ny fahendrena, tontolo andro anomezana modely tsara ny mpiarabelona aminay. Meo anay ny fahasalamana, ny heri-tanjaka, ny faharetana amin'ny finoana, ny faharetana amin'ny asa tsara. Dia ataovy mitoetra ty anatin'ny mandrakariva ny fifalianao izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Saotra Jesoa. Amen.